Vita izay de manao mahay an'ilay anankiefatra indray, iray, roa, telo, efatra. Mahay an'ilay anankiefatra, iray, roa, telo, efatra. Vita ny mahay an'ilay anankiefatra dia inona indray? Mahay serré, mandingana bridy anankiroa dia ao amin'ny fahatelo no manao ny mahay serré. Izany hoe tia ilay bridy teo dia mandingana anankiroa, iray, roa, dia ato amin'ity fahatelo ity tsika izany manao ny mahay serré. Vita izay dia manao mahay an'ilay anankiefatra, iray, roa, telo, efatra, iray, roa, telo, efatra. Dia faranana amin'ny bridy anankiray, faranantsika amin'ny bridy anankiray zany iny rangé iny, izany hoe faranantsika eto amin'ity farany ity. Vita zany izao ilay bridy teo dia ho tohizantsika efa manomboka misy endriny izy iny efa hitantsika zany izao hoe ohatry ny ahoana ny endrik'ity diagrama ity rehefa nataontsika, izany hoe rangé rehefa amin'ny diagrama mantsiny dia matetika sy ny isan'ny rangé mba tsy ho veritsika. Rehefa mahita an'ity flèche kely maintimainty ity tsika dia ny dikan'io zany eo no manomboka ny zavatra ataontsika. Rehefa mahita flèche mainty ohatran'io zany ianao dia manomboka eo ilay sary na manomboka eo ilay asa ataontsika. Dia mandeha izy dia manoro hoe rangé voalohany, rangé faharoa, rangé fahatelo, rangé fahaefatra. Omeny eo zany ny isan'ny rangé any amin'ny diagrama. Hiditra amin'ny rangé farany ary tsika amin'ity zavatra ataontsika ity. Rangé farany, avy nanao bridy tsika, ity ilay bridy ity, izay ity amin'ny sisiny ity, ity ilay bridy ity. Anao an'ity indray zany tsika izao mahay en l'air anankitelo, iray, roa, telo. Vita ny mahay en l'air anankitelo, manao mahay en l'air anankiroa. Izany hoe ilay mahay en l'air anankitelo zany ampiantsika mahay en l'air anankiroa, lasa anankidimy izany. Efa telo ity dia ampiantsika iray, roa. Vita ny mahay en l'air anankiroa dia anao an'ity indray tsika. Ity rehefa notenenina teo hoe manao chaînette anankitelo dia hidina amin'ny maille coulé. Izany hoe iray, roa, telo. Dia isaina ilay izy telo teo, iray, roa, telo. Dia eto amin'ny fahatelo no miditra dia manao maille coulé. Vita izay dia manao anankiroa zany ny mahay en l'air atao. Vita zany ilay mahay en l'air anankiroa dia manao bridy indray. Reto zany ilay bridy reto. Ity ambony ity indray zany ny bridy. Eo ambonin'ny bridy ihany no asiana ny bridy. Manao bridy tsika dia tonga eto dia ohatran'ny teo ihany. Vita ny bridy dia manao mahay en l'air anankiroa dia picot dia mahay en l'air anankiroa dia mifarana amin'ny bridy. Vita zany ny rangé farany. Farany moa zany amin'ity sary ity fa izy ity dia azontsika tohizana foana. Azontsika tohizana lavalava io, ataontsika ohatra hoe shalina ho tafitafiana na ataontsika lamba am-pandriana, azontsika atao koa izany. Rehefa hanao an'izay zavatra lehibebe izay ity mantsy izao fianarantsika fotsiny. Rehefa hanao zavatra lehibebe tsika izany dia ataovy lava. Tsy haiko hoe firy santimetatra no tianao, ohatra hoe ataontsika shalina dia raisitsika ohatra ny hoe ataontsika 60 centimètres na arakaraka ny halehibeny tianao ny anaovana ny aty ambany aloha. Dia iny no arahanao araka ity diagrama ity. Dia vita izay dia tohizana foana miakatra amin'izay ahavony tianao anaovana azy.
de azadino a ny miabone a de arao an-trany a ny fianarantsika ny crochet amin'ny teny malagasy a fa misy zavatra hafa foana vaovao foana ianarantsika de amin'ny manaraka indray.